tena mitahiry ny teny ary mitandrina mafy sao dia bilisatra ny teny izay voaraiko Jesosy, sao dia votsitra ny fankasitrahanao eto amin'ny fiainako Jesosy. Za Jesosy tsy te hiolona eo amin'ny fampiasanao, tsy hoe miasa na mitranga ny vokatra fa mihoatra lavitra noho izany Jesosy ny fankasitrahanao. Aoka ny toe-ponao Jesosy tena ho velona ato anatiko, feno etaeta Jesosy anana ilay fitiavanao, afindra ho amiko ilay fitiavanao Jesosy, ilay fitiavana Jesosy izay nahafanao niaraka tamin'iray sy ny sitraka ireo fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Raha indray teny izay ray amin'ny anaran'i Jesosy dia sokafanay fonay ho anao. Mitenena Jesosy amin'ny alalan'ny mpanomponao fa vonona izay ankatoanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy hidirantsika ao anatin'ny teny. Tovy mafy ny tiako ao an'i Jesosy. Alléluia. Misaotran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina. Amen. Mba avadika pasteur sandratra taratasy anankiray dia mba omenana le introduction teo. Dia avy eo izay mila avy eo mankaty amina avy eo. Zay pasteur sandratra atao transcriviavana kely le teo. Sarobidy be mahakasika ny fitiavana le voalazan'ny pasteur teo. Tsy maintsy tsika miverina amin'ny fitiavana ary tsy maintsy tsika miorina amin'ny fitiavana. Tsisy dikany daholo ny ambiny rehetra raha toa ka tsy fitiavana no mampirisika atsika. Na ny fahatongavantsika miketa ity isamaraina, na ny fiazakazahantsika hanao ny asan'Andriamanitra etsy sy eroa, ary ataonko izany ao an-tokantrano. Raha ao an-tokantrano tsika mahatsiaro ohatra ny tsy ampy fitiavana, tsy mahay maneho fitiavana, ao ny terrain aloha ahafahanao mifankazatra amin'Andriamanitra. Ny ambiny rehetra manaraka eo e. Tsy aty amin'ny asa fanompontsika no mianatra mifankaty, aty antsika tsy mifankafantatra defo e. Mora be ngeny mitianao eto satria tsy fasiza moa mafantatra anao, fa ny ao an-tranonao no tena mahafantatra anao ary ao no tena proof fa niova ianao. Dikan'izay tsy mamita tentsika, tena tsy maintsy miovitsika. Tsy maintsy miovitsika ary tena mianatra miaina an'izany fitiavana izany. Ndao tsika mbola hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika ray manontolo satria velon'aina soamantsara. Ty fahatsapany ty anaingantsika an'ilay vavaka. Ny olona very tsy mahatsapa-tena hoe very. Eno io tsara. Fa Andriamanitra no manaitra ny olona io amin'ny alalan'ny teny hoe very anie ianao e. Dia le olona avy eo no misaina hoe fa maninona na hainao an'izay teny izay, sao dia very tokoa, zay vao tonga saina. Eno io tsara zavatra teneniko izany. Dia zay mahatonga le olona very hatramin'ny farany satria tsy nanaiky izy le fanairana. Izy any mieritreritra hoe mandeha tsara ny fiainany. Tena mieritreritra ho any paradisy izy, tena eritreretiny le izy. Fa aloha miverinao amin'ny teny dia manontany tena foana hoe tena ao ve le zavatra eritreretiko, tena zany ve le irinao, tena zany ve le andrasanao, zao ve ny ilanao ohatr'izany ve fiteny andrasanao amiko ve, fa tsy zay mandresy lahatra anao fotsiny na zay mety ataon'ny olona, fa le tena andrasan'Andriamanitra aminao. Dia tsika no fahafatana dia hankasitraka an'Andriamanitra fa isan'izay nivanginy vao maraina, tarihany tamin'ny alalan'ny fanahany, voatariky ny fanamasina, tonga soa atao mifanatrehana tsiraray avy. Men'Andriamanitra teny fiainana, men'Andriamanitra teny fahamarinana, antsangan'Andriamanitra, ahintsy ny ampitiavana, ampahafantarana fa tsisy le Andriamanitra masika be ohatry ny fitenin'ny olona. Fomba fijery mivilana indraindray ny voaraintsika, fa mila mahafantatra an'Andriamanitra tsara tsika ao amin'ny teny sy ny révélation eto fanamasina, alalanao fa raha misy ny tsara dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra ary izy rery mandrakizay. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina. Mahatonga saina anay tokoa fa ny olona very tsy mahatsapa hoe very izy. Ambara-patonga ny fanekeny ho zay lazainao eo amin'ilay fahamarinana tokony ho ekeny. Ary andro maraina zay tsy te handeha am-pahazarana, te hametraka fanontaniana mandrakariva ny anaty, zay manao bilan manontany tena sao
diso ka hanimba zavatra na ny fijery na ny fisainana na ny fiteny na ny fomba fiatriana fiainana. Vonjeo zay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mazao toerana vetivety. Mankasitraka pasteur. Lo hevitra rahantsika androany avy hatrany dia hitsika hikatroka na mpitondraina ny lohateny hoe fitahiana azon'i Jesosy avy tamin'ny rainy ho anao. Averiko fitahiana azon'i Jesosy avy tamin'ny rainy ho anao. Averiko le fampidirana tao hoe mahalasa saina fa ny olona very tsy mahatsapa tena hoe very. Zay no mahatonga antsika mila manana ny fahafenoan'ny fitiavan'Andriamanitra mba hanampaharetana ny amin'ny olona izay mety hoe etsika mambavaka, na mety hoe hitoritsika ny teny, na mety hoe hizarantsika ny fahatsaran'Andriamanitra mba hiainantsika. Tsy azontsika atao ny mahanery azy satria ianao koa tamin'ny vanim-potoana rehefa niterena tsy niova. Fa nisy ritma atao, nisy fotoana atao dia io ianao ka andro retretiny hoe iza ny nanamporatra hoe andro larobia maraina zao tonga hivavaka ianao. Na ho anao manokana hoe andray andro any isaina hoe ndray larobia maraina dia hitory teny ony tsy avy amiko le izy fa tena avy amin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga antsika mila mahatoky an'izay fitondran'Andriamanitra zay. Ny zavatra voarain'i Jesosy ary io zavatra voarain'i Jesosy dia tiany ampitaina ary ho anao. Fanontaniana mipetraka anatin'ny sekolim-pitahiana. Efa elaela tsy nizara mahakasika ny sekolim-pitahim-panahy. Ohatran'ny hoe communion tena nresahana fa misy idiran'ny communion fa somary hiverina kely tsika. Mba hampazava amintsika rehefa le miteny hoe tahiny tompo ianao tahiny Jesosy tahin'Andriamanitra episy voatenina fotsiny dia fantatra hoe fiangonana izy zay. Aloha teny antsorona izy. Halleloia. Fa tsy any amin'ilay hoe fiangonana izy fa any amin'ilay hoe azonao ve le zavatra teneninao sy le hifampitenena anareo. Raha mitentsika tahin'Andriamanitra inona ny dikan'izay. Zay no mahatsara le miverina eo atongotro ny tompo tsy vonona miaraka amin'ny hoe zao no tiako, fa tena manokatra fo andray zay tena ho am-pon'Andriamanitra. Genesis 7:7-8 naran'i Jesosy, Genèse 24:35. Ary Jehovah efa nitany tomboka indrindra ka efa be ny fananany. Ary Jehovah efa nanome azy ondry amano sy omby, volafotsy sy volamena ary andevolasy andevavy, rameva sy boriky. Io teny io zao raha vakina dia hoe Andriamanitra nitany Abrahama tompoko ozy Eliezera zay nirahana akavado any Isaka. Fomba fijeriny Eliezera dia io tsara zavatra tenena fa be dehibe amin'izao mbola manana ny fomba fijeriny Eliezera hoe ny atao hoe tahin'Andriamanitra dia be mifananany ondry amanosy be dehibe, volafotsy volamena, tonga dia tena hoe manambe. Zay no atao hoe tahin'Andriamanitra oy Eliezera. Tena kikanao ozy Eliezera hoe fa tsy voatery hoe ozy Andriamanitra hoe. Dia mety hogagana hoe dia maninona le izy no soratana raha tsy izy. Ka indraindray le olona mpanoratra mihitsy ny te-hanoratra le izy na tsy izy ary le izy. Zay no mahatonga an' Jesosy tsy maintsy nidina anitsiana le hafanampo be dehibe nampidirin'ny olona tamin'Andriamanitra ny bitsika te hampafantatra ny tena ho am-pony. Raha tsy tonga Jesosy dia tsisy nahafantatra an'Andriamanitra, satria sady manjavozavo ny fahafantaran'ny olona taloha an'Andriamanitra no nasiny ny opinionany, ny fievony manokany nampidiriny tao, satria nampisaraka ranomasina mena izy. Nga raha misaraka ranomasina mena dia zay tenenao dia mety daholo. Tanareo amin'izay le izy tsy hoe nisaraka ny ranomasina mena dia zay teneninao dia marina daholo. Ka tsy maintsy miverina ianao eo amin'Andriamanitra fa nasaraka ny ranomasina mena sao dia misy diso ny zavatra teneninao. Dia miverintsika ozy Eliezera tahin'Andriamanitra Abrahama, dia ozy ny olona ahoana matanina fa tahina izy lasa mpanana be mihitsiny. Dia andro marina zao mipetraka amin'ny fanontaniana, ianao zao mety misy taona mandalo ale antsoina hoe tsisy atokana dia tsy tahina zany ve ianao androany mivalina. Tena kikinao aza maiky ny andeha hoe fa misy zavatra ho tenen'Andriamanitra aminao hoe ananganana anao hoe ampaherezana anao hoe anitsiana an'izay diso hoe. Genesis 3:30-7 mety ilansika hoe eny izy to dia hevitra mpanompo ane zany Eliezera koa izy dia tena hoe nifanerasera tamin'Andriamanitra tia indray ary Jakoby. Fantatrao angamba izy zany Jakoby zany olona akaiky be an'Andriamanitra. Dia zao indray ny zavatra nytenenina amin'ny Genèse 30:30 dia ilaza amin'io fa voanio daholo be dehibe ny voanio ary mandrakandramo mbola be dehibe koa mbola voanio hoe dikany hoe tahin'Andriamanitra manambe.
fa mihina fa iverinao amin'ny tenyntsika alalantsika fa tsy hoe manambe anao dia tahina dia tsy manambe anao dia tsy tahina dia vao miteny hoe tahin'Andriamanitra dia misaina fa nanambe anao zany mbola diso mila itsina daholo andao ny vakio neny maran Jesosy ozy izy Jakoba tamin'ny labana kely mifanananao fontsy mbola tonga efa nitombo be deabe izy ary efa nitahanao Jehovah tamin'ny diako rehetra ankehitriny roviana kosa mba hiaro antramiko ozy izy Jakoba tamin'iza tonga tatao aminao mahantra kely ianao fa rehefa nitahin'Andriamanitra ianao nitombo mifanananao zany hoe titeny zany Jakoba hoe niprofo fa mitondra ny fitahin'Andriamanitra ho anao dia sy tapita taloha mitondra ny fitahin'Andriamanitra ho anao dia lasa nitombo mifanananao ary tena hita fa tena tahin'Andriamanitra tokoa ianao satria rehefa isaina nisan'ny omby roa tamin'iza tsoka teto 20 izy amin'izao tahin'Andriamanitra ianao tavela eo amin'ny isam-pananana mitombo no heverina fa fitahin'Andriamanitra toy isitsika Luka toko faefatra andiny fahenina ka hatramin'ny andininy fasivy rehefa nalay mpanahy Jesosy dia misy zavatra ohatran'ny mahatonga saina be nitenen'ny devoly azy dia efa kitsika zany amin'ny aran'ny tompo dia hoy ny devoly tamin'ny tompo omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba mivoninahany fa efa natolotra azy zany ka zay tiako nomeko azy raha iakohaka tanatrehako ianao dia ho anao avokoa zany rehetra zany ary ny devoly nitondra azy indray Matthieu 4:8-9 indray zafata tsy tonga dia nitoy le version ary amin'ny Matthieu tiako vakitsika miaraka koa naran Jesosy ary ny devoly nitondra azy indray nakany tendrombohitra avo dia avo dia naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninahany dia nanao tamin'ny hoe zao rehetra zao dia omeko anao raha iakohaka tanatrehako ianao Luc 9:25 avy hatrany dia any amin'izay nitenen'i Jesosy mba hahatonga ny ao anatintsika tena atsilo tsara amin'izay hoe inona ny dikany hoe fitahin'Andriamanitra ary inona ny tian'Andriamanitra ho fandresen-dahatra ao anatinao misy zavatra efa manomboka tonga efa anatin'ny fonao ozy izy ny devoly meko anao daholo io raha mekohaka ianao dikan'izay raha azonao daholo zany io voatavy ianao averiko ozy izy ny devoly tamin'i Jesosy miankohaka fotsiny ianao mamily fiankofana ianao dia ataoko eo aminao daholo ny zao rehetra zao paraingo amin'izay reo fanontaniana raha azon'le olona ny ankohaka ary ny zavatra rehetra voatavy izy mbola tsy toy izy koa ny lesina dia tokony efa izy valina apetraka ny fanamasina ho anatinao tsy izay miankohaka amin'ny devoly manan-javatra be ny voata ozy izy Jesosy amin'ny Luc 9:25 amin'ny aran'ny tompo inona ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tolo zao kanefa very ny ainy raha eo fotsiny tsika zany manatsoaka révélation manondro an Jesosy dia ny atao hoe voata le olona dia tsy very ny ainy ataovy an'izao aloha ohatran'ny tsisy manaiky nareo tsy miresaka zany ateo mandeha ny asanao fa tsy very aloha ianao tsy miresaka eto hoe isy vavady isokatra be fa tena ntaony zao efa tena ntaony tokoa loha tsika dia tena isokatra ny lalana tsy lalana misokatra le teneniko anao fa ianao tsy very zay le voata eto roa ozy izy Jesosy inona ozy izy ny soa azon'ny olona raha azony zao tontolo zao manao référence izy amin'le fiankofana tambazana zany hoe teny Jesosy raha zany nanda tsy ankohaka amin'ny devoly misy olona any tonga dia miankohaka mba azo ny zavatra rehetra ka ianao zany tsy tokony hijery ianona manan-javatra be tsy hainao zay fiankofana ataony ihany ary izy koa tsy tsarana tandremy koa sao dia tonga dia misy sarin'olona tonga anatinao ianona zao tsy mijuge ianao no mitandrina mba tsy hainao ny ankohaka fa zay ataon'ny olona anjaranao no mivavaka mba tsy ankohaka izy azahoany an'izany sanatria avery ny ainy obolona toko faharoapolo diva raika am'roapolo andeha ankaingana kentsika ny mba voazara daholo ny teny amin'ny aran'i Jesosy ny arena malako azo foana eo am-boalohany ombalany ny arena malaky azo foana eo am-boalohany dia tsy tahina ny parany ny fitahin'Andriamanitra dia misy ifandraisany amin'ny farany tena akaikinao tsy mifandroanao fa ny fiafaranao miresaka momba ny farany eto lay fitahina voalaza boky ny obolana ny fiafaran'le zavatra heverinao fa nitsofina rano voalohany midikany hoe fitahina dia tsodrano ny teny gasy zany somary mahazo roa fa nidikany hoe tahina ianao nidikan'izay dia hoe tsofina rano ianao
amin'ny mariage ndre zany rehetra ka tsodrano ra-pomba malagasy dika le tsodrano hoe zany teneniny tsy tokony zavatra terina ane zany fa tokony hoe fanomezana ampina tsodrano fa mahasorena be zany tonga anao de hoe miarabinareo mivady zay de le mpivady kely mba miandro mba anatitra valopy ianao nefa iny valopy iny tsy tsodrano ny anarany iny satria iny valopy iny vola fa tsy teny fa kosa eo ampanolorana ianao no mitsodrano zay anao mariazy rehetra zany a mba azavao tsara le zavatra tianao a mba ho ataonay a eo aminao a rehefa tonga izay a mamangy ianao mazava zany e midikany hoe tsodrano a de teny teny tsara irariana olona na zavatra zay no atao hoe bénédiction avy amin'ny teny latina hoe benedicto dikany hoe bene bien dikany hoe dicto à dire fiteny da tsika ijerana hoe ohatrany ahoana le hoe fiafaran'le olona amantarantsika hoe voata sa tsy voata any zany zao any zany problème antsika hoe iza le olona voalaza zany fa voata tsy le tenen'ny olona teto zany mantsy le hoe ianona ho voata e fa le tena définition araka le fitenin'i Jesosy hoe raha azony zao rehetra zao le heverinareo fa voata izy nefa very ny ainy dikan'izay tsy voata zany le manambe very tsy ao amin'le manambe zany le izy fa amin'le manana an Jesosy deo tsika ijery tantaran'ny Lazarosy manitra Luc toko fahinina ambe folo ny andiny fasivy ambe folo ka hatramin'ny fatelo amby roapolo Luc 16 19 à 23 naran'i Jesosy nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy rongony fotsy madinika nanara-pofaratra isan'andro tamin'ny fafinaretana ary nisy olo malahelo manitra be ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilany vavahadiny manaraka tsara tsika naniro io lehilahy mahantra io mba hihinana an'izay latsaka avy amin'ny latabatra le mpanan-karena fa ny alika kosa no afaka ny lelaka amin'ny fery miara-miasa masoa satria ny rehefa voan'ny tétanosy ianao a de asiana le lafiny alika de sitrany satria anatin'ny rorany alika iny a misy anti tétanika tétanika ihany resaka fa tsy hisaka misy akeo de asiana le lafiny ray ianao a miara-miasa aso ary maty le malahelo enio zay misy eto amin'izay maty le olona mahantra tonga de anjely no nitsena azy any an-tranon'ny Abrahama maty le manan-karena tsy asiana anarina mba tsy hanala baraka an'le olona any amin'ny elo tandremana be zany no vavolombelona hitako ianina tany Jesosy tsy nitona anarina rehefa niresaka olona very satria le olona rehefa very tandremana zay misy zavatra be deaibe tandremana zany le manan-karena to de nalevona tsisy resaka hoe nalain'ny anjely tsisy nalevona ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsita teny andrandraka nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo atratrany ampitahintsika vetivety le mpanan-karena tsy fantatra anarina ho ampitahintsika amin'ny Lazarosy manitra ny le mpanan-karena plaisir isan'andro ny Lazarosy fijaliana isan'andro raha zay fotsiny jerevina toy zany hoe tena voata le mpanan-karena na nankafiny sitraka ny vokatra ny tany ty karazana fromage rehetra masiso tia no haniny daholy zay le sain'olombelona fa mba hara ohatra ny farany le tantara hoe taiza ny efa rany ary taiza ny efa rany le anankiray ny le mpanan-karena vision plaisir latabatra ny Lazarosy manitra vision eny ambany latabatra na de mazay ambokambona tsy ponina tsy mampaninana na misy tainify azy rehefa mba mihinana fotsiny satria nona loatra loza le zany reta ohatry ny loza le izy fa ho hitantsika izy amin'ny voata sekoly mpitahipanandro amin'ny maraina engany mba hanaiky ianao anovany ao anatinao ifanaraka amin'le tena andrasan'Andriamanitra ahafahanao miaraka aminy sy tsy ho diso ka tonga na ho diso hevitra sy ho diso fanantenana ao amina zavatra andrasanao mba ho ataon'Andriamanitra nefa tsy zay ny tian'Andriamanitra atao aminao le mpanan-karena tsy fantatra anarana salama tsara tsisy problème manana docteur personnel manana sauna manana reny le course fiazaka zahany reny misy docteur nutritionnel mpanaraka ny sakafony hoe voaloboka telo misy an'izao de akondro tapany de anany tena wow zany ny aina ty mpanan-karena ity nen'le mahantra na zordira rehefa mba misy hohanina fotsiny tsisy dira nutrition zany tsy antsony fa rehefa mba mihinana aloha ka izy ny voata am'ireo ranomasy maolona
tena sambatra be le anankiray a sady misy docteur personnel alaina tension isa-maraina tandre mila misotro rano tandre be menaka za tsy miteny hoe aninona indray ny dikan'izay moa to miteny an'izany eto mampafantatra fotsiny salama tsara lay Lazarosy tenenina fa mahantra velona niankina tamin'i Jehovah fenofery tonga manatrika sekoliko petana tsy nahay marina ka talata amin'ny larobia tsy mety sitrana tonga zoma hariva fanotrona tsy mety sitrana tonga tsy mety sitrana fa tonga foana oui le anankiray mpanan-karena le anankiray mahantra velona eto amin'izay ary le isaren'Andriamanitra ny fotsika io izy le voata rehefa maty le mpanan-karena tsy fantatranarana tonga dia fiainatsita sy fijaliana ny fihefarany fiainatsita sy fijaliana Lazarosy vao maty tonga dia anjely no nitondra azy eo atratrany Abrahama mahavariana le anjely tsy nietsika mihitsy mba haka sakafo sy hitondra sakafo azy fa vao maty izy tonga dia nikoropaka ny anjely hibata azy ho any amin'ny fiainana feno fahasambarana niaraka tamin'ny Abrahama sy ireo olo-masina mametraka fanontaniana amin'ity maraim-baovao anatin'ny fitahin'Andriamanitra androany ity izy nitahin'Andriamanitra izy mirahalahy reo le mpanan-karem-be teto tany fa ny fifarany vereny amin'ny elo sy ny jaly ve sa Lazarosy izay niaina fantrana niady tamin'ny fiainana isan'andro niady tamin'ny fantrana isan'andro niady tamin'ny aretina isan'andro tsy nety nanan-karena tsy nety sitrana tsy ninona mba nitranga mihitsy ny fiainana fa fifarany sambatra ho tahina any aparany ohatrany hoe tonga dia extrême be ny nomeny Jesosy ireo fa mila tandremana le izy ndrao hiazakazaka isika ho amina zavatra tsy mamaritra mihitsy ny atao hoe fitahian'Andriamanitra afaka hiaina ianao ny fahafenona ao amin'ny Kristy rehefa asehoanao fa zakanao ny fahafenona omeny tsy ampisaraka anao aminy zay fotsiny eny ohatrany hoe amaivankle zay fotsiny fa ambara-patonga an'izay dia jerevan'Andriamanitra aloha ianao tena zay tokoa ve moa Andriamanitra mantsy rehefa fay karaha vao mitentsika hoe za tsy vadika aminao dia jerevan'Andriamanitra mandritry ny taona mihitsy aloha zay dia omeo azy zay fa tena tsy mivadika aminy tokoa ianao le jiolahy teo anilan'i Jesosy Luc 23:39 fa 43 minaran'i Jesosy ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy an'i Jesosy ka nanao hoe tsy ianao ve ny Kristy vonjeo ny tenanao zahay sady miteny izy mandatsy izy tsy mijery an'i Jesosy satria raha nijery an'i Jesosy izy dia voavonjy diso zavatra anankiray le jiolahy io betaim-bava fa tsy nafehy maso ozy izy nitahin'Andriamanitra zay mijery an'i Jesosy dia voavonjy izy zany sady efa sady marary mbola karahananina ianao tsy te hijery an'i Jesosy ngramba koa natao fony any hoe noho ny aminao koa mamafy be any zavatra raha tokony izy nresaka iainko dia hoe tokony ho tady fa hoe ataovy reny jiosy mihitsy fa tena ohatr'izao mahazo ny olona mivadika amin'ny romanina aloha reo fantsihana noho ny aminao mihitsy mahatonga ny amaika amin'ny jaly be rehefa izy jiola avy aminy any io fa tsy avy amin'i Jesosy mazava ve pisiko tsy ianao ve ny Kristy vonjeo ny tenanao zahay namaly kosa le anankiray sady nijery an'i Jesosy nino hafa nijery an'i Jesosy izy satria voavonjy izy tozy le anankiray ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia zao samy voeloko izao azy marina ne ny anamelohana antsika mandray mivalany nataontsika isika fa ity lehilahy tao voany ity tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory azy dia ozy izy sady nijery an'i Jesosy Jesosy dia nitodika Jesosy oy tsarovy rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao dia ho Jesosy taminy niteny Jesosy nanome tsodrano an'ity lehilahy ho faty ity Jesosy nandray fitahiana avy amin'i Jesosy ity lehilahy ity zao ny tsodrano nomeny Jesosy anio miaona amiko ianao any paradisa Jesosy tsy niteny hoe ho afaka mifanaintaina anao akipio masonao fa iongotra ny fantsika ho tapaka ho azy ny hazo fijaliana dia enjery ianao hitanareo amin'izay kama le ohatrany hoe exagéré kely izy mba hampazava hoe fa inona no nitenen'i Jesosy taminy avy amin'ny fangatahany ilay lehilahy tonga dia nitsofony rano androany miaona amiko ianao nahazo tsodrano le jiolahy ty lehilahy ty jiolahy tsy mahafinaritra zany
tsika zao raha miteny hoe jiola za taloha dia mbola tsy tsika taloha fa nenty a jiola izy teo amin'io fotoana io fa tsy hoe taloha hafa mihitsy ny hoe ministra zao zany zao mahafiairan'ny olona rehetra fa raha miteny hoe jiola na ny havanao sy ny akaikanao ry tsisy hita mihitsy hoe ny havanao satria ratsy zany teny zany fa zany namantarana an'ity lehilahy ny antony ity jiola ary tsy hitany hoe jiola fa jiola tratra jiola tratra tamin'ny asa ratsiny jugé vao tsara condamné meloka nivoaka ny didim-pitsarana melohan'ny ho faty condamné à mort fantsiana amin'ny azo fijaliana crucifié mialaina à l'agonie enao ve de hite fa voatavy e zany olona zany tena mitsotra aminao marina fa voaozina izy satria izay miantona amin'ny azo voaozina fa nisy anekdoty anankiray nanova zavatra tafajeren'i Jesosy le voaozina ary tafaresaka tamin'izay Jesosy lasa mampredika mihitsy fampianaran-drao maraina ity lasa tafaresaka amin'i Jesosy le voaozina ny ilainao ke zany miresaka amin'i Jesosy tonga dia niova ny zavatra rehetra le verina fa ratsy fefara lasa tsara fefara nahazo tsodrano izy ny fiefaranao mpitoro teny toko fa 7:15 minaran'i Jesosy tsara ny efaran'ny raharaha no ny andohany ny ao am-pon'Andriamanitra dia araka ny fahatsarany toetrany dia tokony ho tsara fefara zay avy aminy zay misy ny tanany dia enao Apocalypse 22:13 se présenter Jesosy zany ho alpha ozy izy zany ny oméga zany voalohany zany farany zany fiandohana ary zany no fiafarana tokony ho Jesosy ny farany miresantsika hoe any amin'le fiafaranao no amaritana hoe voata ianao sa tsy voata dia anisan'ny valiny anankiray tokony ho Jesosy no farany amin'ny zavatra rehetra iainanao sy ataonao ary ny fiafaranao koa tokony Jesosy ny teny farany tokony aloako ny vavantsika eo am-piandrasana raha mbola tsy tonga ny amin'irao manoloandritsika dia tokony hoe Jesosy zany tsy tonga ho azy zany mila mifankazatra amin'Andriamanitsika dia ny androany aoka ho ao amin'i Jesosy ny fiafaranao aoka ho ao amin'i Jesosy ny fiafaran'ny zavatra rehetra ataonao manoratra boky ianao ataovy boky miafara ao amin'i Jesosy sy manondro an'i Jesosy mamorikira ianao ataovy hira miafara ao amin'i Jesosy sy manondro an'i Jesosy manangana asa ianao mba ataovy misy fiatraikany amin'ny fanjakan'i Jesosy ny asanao raha mba mety fa manjary lasa miasa asa fontsika raha vao tsy asiantsika Jesosy fiainana zay rehetra ataontsika aoka ho Jesosy ny farany resaka rehetra ataonao mety miresaka momba amin'ny fiakarany vidin'ny solika ianao zay niakatra fa ataovy misy resaka Jesosy ao aorianan'izay akatoko ny Pentecoste ny Pentecoste ny dikany hoe Pentecoste dia andro fahadimapolo dikan'izay rehefa miteny antsika hoe tratry ny Pentecoste dikan'izay dia tratry ny andro fahadimapolo zany mihaino tsara tsika le anarana fotsiny teneniko fa tsy hoe diso raha miteny an'izay ndrena hoe joyeuse Pentecôte fa lasa nitondrany lasa hitananao ohatran'le hoe misy oviva ve oviva naturo sa oviva cristalline lasa ohatr'izay le anarana hoe Pentecôte lasa non générique ely izy raha tokony hoe misy eau naturelle ve minéral dia ohatr'izay mihitsiny dikany hoe Pentecôte 50e jour 7 semaines de le jour d'après nasain'Andriamanitra célébré na fête ny Pentecôte dia nataon'Andriamanitra mifanandrify tamin'iny le promesse sapidina ny fanahany eo amin'ny fiangonana mazava dia lava be raha hoe tratrany fataterahany teny fikasan'Andriamanitra napidina ny fanahany ameno fiangonana dia mitika ela be dia natambatra l'izy hoe joyeuse Pentecôte fa mpapazava aminao ny dikan'le Pentecôte tsy hoe feno ny fanahy ao
fa le période nanaovan'Andriamanitra an'ilay izy mba hisitraka an'le départ vaovao ny fiangonana. Inona ny efaran'le hoe fitahian'Andriamanitra farany sy Pentecôte. Ty asan'apôstôly toko faharoa ny 7:7 ka hatramin'ny 9:20. Tena akaikinao nanomana zavatra Andriamanitra ty amin'ny farany hoe nanomana tsodrano ho anao izy hoe nanomana fitahiana ho anao izy hoe naran'i Jesosy. Ary asan'apôstôly 2:17-18 ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahy amin'ny andro farany efa to dia mitilitsika vao miteny hoe farany dia io zany zao dia efa mamaritra an'le hoe tahina ianao na tsy tahina zay dia le fitahian'Andriamanitra voalaza eto zany le tsodrano Andriamanitra miteny fa handatsaka amin'ny fanahany amin'ny nofo rehetra, tsy amin'ny Mosesy rery fa amin'ny olona rehetra, tsy Davida rery misy dikana ohatra misisy kely amin'izay. Misy olona mantsy mbola manery fa izy rery ny Davida dia ianao batata. Azonareo gam tiako tenenina. Rehefa tonga Kristy dia tsy izay tsony. Rehefa tonga Kristy dia le lafo anankiray isaky ny lohan'ny mpianatra no nitranga fa tsy andry afo anankiray nomena ho amin'ny Mosesy mba hitarika ny zanak'Israely. Tsy midika zany hoe tsy hanaja tsika ny fisiana mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Diso ianao raha vao tsy manaja mpanompon'Andriamanitra. Taka ny fahadisoanao tsy manaja ny vadinao. Taka ny fahadisoanao tsy manaja ny tenanao. Taka ny fahadisoanao tsy manaja ny mpitondra. Dika zay mila manaja foana zany ianao. Ampahirezy fotsiny paster fa zapidirina zay aloha fa manina tsy ampidirina. Mila feno tsara ny critère ho anatsika mba ho ankasitran'Andriamanitra toiziko le izy. Ary amin'ny andro farany io Andriamanitra tia nitsodrano tia izy tia nytiako efarahanareo manana ny fanahako. Tsofin'Andriamanitra rano ny génération farany anana ny fanahany ary ny zanakalahinareo ny zanakavavinareo aminany, ny zatovinareo ahita fahitana, lay antitrareo anonofy ary ny mpanomboky nalana vavy andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany dia aminany izy. Tsodrano be fitahiana azadino tsodrano midika fitahiana. Sarotra be manova an'izay satria efa nisy fampianarana zay tafiditra hoe fitahiana fiara fitahiana trano fitahiana vola be nefa tsodrano le izy teny tena marina na ny tena reny mbola anatin'izany dia mila vitanao tsara zany hoe matozany ny teny hoe hitanao Andriamanitra tsofin'Andriamanitra rano ianao. Zay mahatonga le hoe manompoan' Jehovah Andriamanitra ao dia hitany haninao sy ny rano fisotronao izy ary esorina ny aretana. Efa misy mofo eo fa tsy le mofo le fitahiana fa le tsodrano ataon'Andriamanitra mba tsy haparary anao le hanina, zay le fitahiana. Nomen'Andriamanitra tia tsodrano tio amin'ny andro farany ny fanamasina amin'ny nofo rehetra. Résultat faminaniana, fahitana, nofinofy. Mino aho fa ny faminaniana sy ny fahitana ary nofinofy eto amin'ny fanamasina dia ara-panahy satria zava-panahy aloha. Ny zavatra ny aretan'i Jesosy mba hahatonga n'io tsodrano io ho eo aminao. Tsy hoe ny tsodrano Andriamanitra dia mitranga ho azy io fa niaritry Jesosy mba hitranga aminao le tsodrano. Galatiana 3:13-14 amin'aran'i Jesosy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria Kristy tonga voaozona hamonjy anay. Voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo. Ka rehefa nifantsihana niantona tamin'ny hazo Jesosy dia voaozona izy eo amin'ny toeranao izay niaretany tombotsoanao. Izy ny kapohana enao sitrana. Izy ny fantsihana sy ny niantona teo amin'ny hazo izy ny voaozona enao voata. Tsy za zany no manana fahefana hitsodrano aminao fa Jesosy niantona dia efa voata ianao fa mety ampiasaina fotsiny mba andrenesanao an'ilay izy fa tsy hoe za. Merci pasteur rampamazava le izy. Tsy pasteur ny ilayntsika tsy za fa Jesosy. Fa mampiasa pasteur Andriamanitra hanome an'ilay izy hoe tia le tsodrano
fa iny tsodrano iny tsy marina taminao raha tsy Jesosy aloha niantona teo amin'ny hazo fijaliana voaozona eo amin'ny toeranao. Andro amin'ny maraina zany misy assurance sy garantie tian'Andriamanitra ho hita ao anatin'ny fonao ary renao fa mandritry ny androm-piainanao satria nandray an' Jesosy ianao tsy azo zonona ianao. Tsy hoe satria mivavaka ao anao tsy couverture avy aty amiko le izy, fa fiaretan'i Jesosy teo amin'ny hazo dia ianao tonga saina hoe nozonorianana ianareo e, dia mandiny tena aloha e, so dia niteniteny foana tokoa aloha matoa tesitra le olona aloha izay kosa aloha an'izay tandray amin'izay fa tokony miverina engana fa tongavan-tsaina anka Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana ho anahy, izy ny voaozona dikan'izay tsy voaozona ntsony aza fa voatsodrano. Voadratra maharaka tsika fa 5 minutes sisa dia tafiditra ny hoe fino itsodrano eo. Anakarena be ve io sa inona? Inona ny tsodrano azon'i Jesosy satria izay azony ihany nampitainy tamintsika. Marka 1:11 nahazo tsodrano Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Donitsika isaina e, ataoko exemplara nofo be tonga dia eto ambony tany iza ny olona mpanan-karena indrindra voalohany amin'izao any izy zany tsy tonoana ny anarany. Inona ny tianao? Hitsodrano izy hoe ianao be karama indrindra mpiasako, zay ve ny tianao? Sa hiteny aminao izy hoe ho atsangako ianao, ho ataoko ho zanako. Raha olona tsy misaina lavitra karama, fa raha olona misaina tsara zanaka. Tsy richesse ny bénédiction voarain'i Jesosy fa confirmation ana lien familial. Nitsodrano amin'ny sekolim-pitaina andro amarina patsiavin'Andriamanitra zanany ianao. Ezo misy olona aza ny eritreretiko hitombo afolo eny karamanao. Dia eritreretony le zanaka dala tonga avy any ny teny hoe na dia ataonao mpiasa ary mety. Le dada ny sisika hoe tsy mpiasa ianao fa efa zanaka. Sanatria zany tonga eto antsika efa zanaka dia mbola misisika indray ho lasa mpiasa be karama. Tena kaikinao ianao tsy mpiasa be karama hoe fa ianao zanaka hoe. Io tsodrano, io aloha ny tsodrano hitako hoe ny tenenin'Andriamanitra ray tamin'i Jesosy. Io zanako ianao. Mety maivana zany fa mba omeo fotoan'Andriamanitra ahamasaka an'izany ao am-ponao hoe important lavitra noho izay rehetra mety ho heverinao ny fandraisan-dahatra ao anatinao. Ianao ny resy lahatra, tsy hoe tenenin'ny olona, tsy averimberina eo am-bava, fa ry any anatin'ny fonao hoe tena zanany tokoa ianao. Avy amin'le promesse hoe amin'ny Pentecote ho ampidinina ny fanahy satria izay tarihany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ianao zany tsy hoe zanany fotsiny satria ny tenenina, fa zanany ianao satria izay le tsodrano voarain'i Jesosy nampitaina ho aminao, fa Jesosy nanaiko zonona mba ianao no voatsodrano, maika nidina ny fanahy afaka mitarika anao ho confirmation fa tena zanaka tarihana tokoa ianao. Aza vela izy zavatra mpisalasalanao hoe tena zanaka sa tsy zanany. Izy ne pasteur le vavaka ary tsy mivady fa zanany ve ahy? Ie, zanaka tsy mahazo valim-bavaka ianao. Zanaka tsy mahazo valim-bavaka ianao. Fa maninona tsy mahazo valim-bavaka? Fa maninona ke le zanaka adala tsy nahazo valim-bavaka? Zanaka izy satria adala. Ahoana ny endrika isen'le adala? Tsy tao an-trano izy, tsy ato le trano tsy fanentananao eto amin'ity toerana ity zany. Ao amin'Andriamanitra zany teneniko zany. Teo izy Jesosy rehefa nanao le fanana momba zanaka adala, Luc 16:31, amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, zasy ianao zany io resahan'Andriamanitra io, anaka, ianao eto amiko mandrakariva, anao avokoa za rehetra nanako. Anaka, metomboka mazava tsara ny relation izy tsy niteny hoe zandry. Anary zandry, tsy zandry ny teneniny, na hoe anarinao tsy nao, fa anaka. Dia ozy izy, satria ozy izy ianao eto amiko mandrakariva, mahatonga an'io mijaly be ohatr'izao niala tamiko izy fa ny zavatra ilaina anie atao amiko fa tsy any. Tsy zany aniraka sarety feno sakafo any amin'ny toerana iandrasana kisoa, izy mila miala any fiandrasana kisoa verina ato amiko, fa ato amiko misy ny rehetra fa tsy any amin'ny kisoa.
zany zao nitsodrano asika andro maraina anaka zay rehetra anany dia anao fa misy toyany satria ianao eto amiko mandrakariva raha vao tsy eo amin'Andriamanitra ianao zany dia ohatrany tsisy ninona satria lavitra azy fa mitoera eo aminy tsy noho ny amin'ny hoe betsaka zavatra ao fa ho hitanao fa nitsiron'Andriamanitra tsy any amin'ny zavatra omeny fa izy mihitsy matsiro. Ny mahatsara ny gâteau ane tsy le gâteau fa ny siramamy esoa fotsiny hoe siramamy hitanao raha misy zavatra azohanina amin'iny nafaran'izay tsara ary ny fahamamiany siramamy mahatonga mofomamy ho mamy dikan'izay raha misafidy ianao iza zany ny mamy kokoa siramamy sa mofomamy siramamy dikan'izay ao amin'Andriamanitra ny source ny zavatra rehetra io zavatra mahafinaritra be iainanao io ampahany amin'ny zavatra tsara avy amin'Andriamanitra io fa izy mihitsy no tsara anaka tsy richesse ilay izy fa lien familial hoy Jesosy Jaona 17:10 ary zay a rehetra dia anao ary zay anao dia ary efa ankalazainy eo aminy ohatra le fanoharina ny teneniny miombona fananana amin'Andriamanitra ianao satria eo amin'ny mandrakariva satria zanany eo amin'ny présence ny en permanence amin'ny alalan'ny communion. Hébreu 1:5 aminaran'i Jesosy fa anjelizany mba nilazany hoe zanaka ianao ny anjely tsy voatsodrano ohatranao hoe zanaka ny anjely amin'io manana elatra ianao tsisy ny anjely afaka manidina ianao tsisy ny anjely zao afaka to dia maka New York ianao mbola mila maka visa mijery billet karakara départ izy vitesse de la pensée dia tonga any raketrina dia mitsiriritra azy fa raha misaina dia midery an'Andriamanitra sy misaotra an'Andriamanitra fa zanaka ianao zafaty tsy ho mamela hoe ketrina fa tiako ianao hisokatra aza mitsiriritra anjely misaotra Andriamanitra fa zanany ianao mety voafetra kely ianao tsy afaka hihoatra ny behenjy fa zanany tsy mihoatra ny behenjy fa misy eo anjely afaka mandeha maneran-tany anatin'ny 2 secondes fa tsy zanany hitanareo ve le ordre de valeur ao am-pon'Andriamanitra trandrayntsika teho tsy teny grika za fa teny gasy hoe teho izy teho mpanan-karena teho mpandendeha teho mpanambola teho zao tehanana taratasy vazaha teo lasa zany mibetsaka fa tsy mahafantatritsika hoe ianao zanaka ohatrany tsy misy nininina io ane ampy be ne fahasoavan'Andriamanitra ho anao ampy be ne fahasoavan'Andriamanitra ho anao raha misokatra ny ao anatiny fa tena zanany tokoa ianao dia mitandrina koa ianao ao anatin'ny relation anao amin'ny mahazanaka anao sy Andriamanitra dadanao rain'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra Isa 45:11 adidiny ary ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany ozy Andriamanitra. Luc 15:24 ty zanako ty efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray tandremo misy zanaka fa maty aoka ianao ho zanaka velona mahatonga azy velona ekaiky ny rainy zay fotsiny le tsy sarotra be zany mahatonga azy velona tsy izy mamelona ny tena ny fanirainy ny mamelona azy satria eo akaiky ny fona tsodrano anao an'io sady hitsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy zay azon'i Jesosy ampitaina aminao satria efa tonga ny fanamasina raisy ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra ianao zanaka velona ianao zanaka tiany rainao ianao eo ambany maso mandrakariva ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Petra vetivety fa lasa aloha tsodrantsika efa vetrany dia anao fanatytsika mahafinaritra hitanareo rehefa voarainao ny marina dia ny marina manafaka anao tsy ho andevo tsy andevozy mifampitary ianao ahoana ihany izy ty paster avantsika zao ny azo vekay loatra mbola tsisy trano fiangonana foana lasa zany mamparary andohanao zanaka tsisy trano fotsiny tsy haiko raha misy zavatra mavesatra tokony hiala ao anatin'izany vérité zany fa tsy tian'Andriamanitra ianao ho complexé fa tian'Andriamanitra ianao ho frio izy le paster teoloha teo maivana tsara ianao miaraka amin'i Jesosy faly amin'izay ataony faly amin'izay omeny faly amin'izay efa nataony faly aminao namboary miaraka ny endriny sy ny fieverany ara-pahatsarana fa ianao androany io no mampety anao fa raha voadifany io dia raha sy tarebe ianao raha ataontsika hoe somary ny kely fotsy zao masonao ho an'izay be maso tonga eto
dia tsy nety ny tarehanao. Io mampety azy fa aza mitsiritra mason'olona. Io alavana volo io impeccable io. Na ny lokony na inona. Ny tsy fahafantarana an'izany hoe mahatonga antsika lasa ampahorian'ny zavatra tsisy dikany. Nefa ianao zanaka. Mety zanaka be maso fa zanaka aloha e. Azy any amin'ilay be maso fa many amin'ilay zanaka ifaliana isaoran'Andriamanitra dia manontany tena fa maninona ary ataonao be maso. Dia hamangy ny fanamasina. Rehefa mialina zanaka latsaka indray ny jiro ka misy délestage. Ianao tsy sahirana fa ianao rery mahita be ao an-trano. Ilaina ny angeza amin'ny masonao zanaka. Dia manontany tena. Dia hoana pastera zay somary ohatry ny nisy dadabe sy bebe ohatry somary sinoa tany amin'ny razambe tany. Ilain'io zanaka. Rehefa le manao croisade riny ka somary ohatry le mandrivotra misy vovoka iny ianao no antenaina mbola hita satria masonao tsy mora ditsoka. Taontsika hitsangana isaotra an'Andriamanitra ikasitraka ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Ao fahafantananao dia isaory Andriamanitra. Fa satria voaoziny Jesosy ny antona teo amin'ny hazo dia voatahy ianao. Ny tsodrano voarainao dia izay voarainy Jesosy nampitainitaiminao. Na tsodrano Jesosy avy amin'ny dadany, avy amin'ny Andriamanitra ray hoe zanaka ianao. Androany apatsehivonanao zany tsodrano zany fa zanany ianao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'izay rehetra tokony hatrehanao androany. Mandehana toy ny zanaka misy dada miahy fa tsy toy ny mpanompo mitalao be mba ho ampiny tompony. Zanak'Andriamanitra ianao. Mijoro tena kosa manana fitondra tena mpandrify an'ilay zanaka manahaka ny rainy. Tandremo ny isan'andronao, tandremo ny fitondra tenanao, tandremo ny fijerinao, tandremo ny any anatin'ny fonao. Ao afantanao dia isaory Andriamanitra ny amin'ny fotoana maraina, isaory Andriamanitra ny amin'ny fanatrehany, isaory Andriamanitra ny amin'ny fanazavana, isaory ny amin'ny teniny, isaory ny amin'ny fananganana, ny fampaherezana, ny fantsiana, ny dingana hitondrana antsika indray. Mahatonga antsika tsy rorosaina amin'ny zavatra mety ho andrasantsika nefa efa lehibe lavitra noho izany nefa ataony satria efa zanany ianao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zay faly mame voninahitra anao avy amin'ny teny izay voarainay. Ay tokoa kefa zanaka tokoa zay. Misaotra fa zany tsodrano zany misy taona no amaivaninay satria zavatra hafa ny tianay hoeno. Misaotra fa androany vanginao indray zay androany. Vanginao foana ny tena marina. Dia tsarovy ny zanaka rehetra izay tonga eto androany. Mety manan-javatra lalovana izy. Misy zavatra mety sarotra. Misy zavatra mety tsy vita aman-taonany. Mety misy aretina mampahora. Mety misy problema misavovona. Misy zavatra tsy mety voava. Jesosy araka ny teninao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Mahatoky izay. Fa efa miadidy ianao sy efa miasa ianao. Mandehana ary zanaka Andriamanitra. Fa efa mikarakara anao ny dadanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsofina rano fiadanana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hisokatra ny lalina izay tokony hisokatra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny fahafenonany hamaty sy heverina fa fahabangana sy fahalanina amin'ny fiainanao. Ary Andriamanitra ny hanampy ianao mba tsy ho ampahoriana izay tsy misy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny tsofina rano mandresy ianao anatin'io situation io e. Mahomby azy eo amin'izay ilan'Andriamanitra sy hitondran'Andriamanitra anao ao anatin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra ary tsy succès zavatra tsara hitranga ka saraka anao amin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tahiny ianao. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra